ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomilava antsika liavako malala tratrety alarobia fa fitony volana oktobra ity ary dia faly manona fiadranany tompo amintsika ny mofinaina antsika anio dia ny jaona toko fahasivy jaona toko fahasivy nandiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo jaona toko fahasivy andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nandrefa efa noroahindra lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra fa ianao. Raha lehilahy namalika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba enoko azy. Hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy. Ary hoy izy tompoko mino aho. Dia ny ankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy fitsarana nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe izay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-keloka nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Ilay masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fahasivy amby telopolo roy Jesosy ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba ahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa mahiratra. Mba ahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa mahiratra. Jesosy tonga eto amin'izao tontolo izao ho fitsarana no filazan'ny Jaona toko fahasivy ary inona ny endrika isehoany zany fitsarana zany mba ahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Jesosy efa niteny nefa ny aty amin'ny Jaona toko fahatelo hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Afaka malala inona ny dikan'izany hoe Jesosy tonga hamonjy izao tontolo izao nefa tonga koa mba hampahiratra ny tsy mahiratra, hampahiratra ny jamba ary hampiharihary kosa ny mihevitra ny tena hiratra ho jamba. Izy moa ny avako malala ny hoe jamba ahiratra na ireo izay tsy mahiratra ka anjary ahiratra amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Ny sarin'ity ilay lehilahy izay teraka jamba no tantarainy eto, ilay lehilahy teraka jamba amin'ny Jaona toko fahasivy ary dia iny no karazan-drazana famantarana nanan'i Jesosy ohatran'iny mihitsy. Misy olona betsaka tahaka an'iny ny hoe jamba nefa lasa nahiratra. Izy lavako malala io jamba lasa efa nahiratra io dia tsy afa-tsy akory fa izay miteny hoe tompoko mino aho. Izay mino ny zanaka no jamba mahiratra. Zany hoe ny kristianina zany izay nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy mino fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra zay ny jamba mahiratra. Zay lay tsy nahiratra ka anjary ahiratra. Ny ala avy any amin'ny fahajambana nakany amin'ny fahiratana kosa zay zay rehetra mino. Inona moa ny fahajambana rehefa malala alohan'ny andraisana ny tompo? Jamba ny olona rehefa ohatra ka tsy mbola mahalala ny atao hoe tsara izy. Zany hoe tsy mahalala an'Andriamanitra izy. Afaka mandray ohatra mazava tsika. Raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo isika dia tsy hitatsika ny asan'Andriamanitra. Tsy hitatsika ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tsy hetsika akory ara satria jamba ho an'izay tsy mino dia tsy eritreretiny akory raha hoe Andriamanitra nanao izao rehetra izao eo aminy. Ray mandeha avy nianatra
mbola mpianatra tamin'izany fotoan'izany a de nanana mpampianatra frantsay anankiray tao amin'ny université nisy anay somary lavidavitra kely ny tanàna zay no nianatra any amin'ny 3 kilometatra miarana Tananarivo tamin'izay fotoan'izay ny université nisy anay de tsaroko tsara mihitsy ilay vazaha mpampianatra optika anay tamin'izay fotoan'izay de fotoanan'ny herinandro masina tamin'izany fotoandray andro de tezakazaka monjy herinandro masina taty am-piangonana diakady fotsy moa zay mivavaka tamin'izany a de tezakazaka monjy herinandro masina satria fotoana manokana mony herinandro masina de niteny tamin'ity mpampianatra ny hoe fandrombaka mpianatra zany hoe satria tsy asabetsaka ny kristianina mamonjy herinandro masina de manezakazaka mamonjy lay mpampianatra anankiray hoe za ve raha misy afaka miaraka aminao de tsy maninona ozy izy koa izy de mandeha alopa e de mba miaraka aminao tsy maninona ozy izy de niraka taminy aza mandeha fiarakodia andalana de mandeha niresaka eny andalana de ino ozy izy tena milalazainao maika be nga misahatra tsy maintsy sy nisisy ray teny am-padianana za mbola avaty zao tonga de amonjy fiangonana tsy revanitsela tanora tamin'izany fotoan'izany 20 taona maily kely de ozy izy hoe amonjy fiangonana eny akato fotsy de ozy izy fa ianao ve nga ianao mbola mino ny fisiany Andriamanitra zany any ve ianao eno mako za kristianina ko de ianao ve mbola mino ny fisiny hoe Adama de Eva de mbola mino venao hoe Andriamanitra namora volany olona de ohatra hoe ino tena zay ny finoko de karaka be mihitsy izy ozy misy teneniny hoe tsotra ny ridicule be ve zany de kakabe za moa zany mpampianatra izy manapahaizana mpampianatra de nazaiko tsy avy teny amin'ny hoe izy am'izany no ridicule fa mpampianatra itsinna ny tena koa akizy tsy afaka di famaly amina olon-dehibe tahaka zany fa eo revako malala tana hoe betsaka ny olona nitahaka zany eto ambonin'ny tany betsaka ny mbola mino na nymetritra hoe mihevitra fa tsy nisy nazy zao rehetra zao nisy ho azy zao rehetra zao tonga ho azy zao rehetra zao ary ny hevitra fa izao rehetra zao any de vokatry ny ataontsika hoe trangandravatra fotsiny any ahoana ny avako malala no anazavanao ny hoe ny rivotra ny masoandro ny tany ny hazo ny zava-maniry de tonga ho azy raha mitentsika manao hoe io latabatra io ka hiteny aminao ity latabatra ity na ity sezy eto ny loko ity na ity telefôny eto ny loko ity na ity penina eto ny loko ity tonga ho azy de ozy ianao manao hoe aiza koa nisy telefôninao tonga ho azy zany aiza koa nisy peninao tonga ho azy zany io sezy io tsy maintsy nisy nanamboatra io seza tsara tare ve de tsisy nanamboatra ka maninona ny seza tsara tare eketsika fa tsy tonga ho azy fa nisy nanamboatra koa nahoana ny tanjy zay rehetra eo aminy no tsy nisy nanamboatra ahoana ny voromanidina ahoana ny ranomasina ahoana ny hazavana ny tonga ho azy kanefa zany dia ataontsika hoe tena misy atsipiriany mihitsy mihoatra lavitra ny findaina ny telefôny eny am-pelatanantsika ny atsipiriany zany zavatra zany ary fisaratsiana fa raha mihoatra ataontsika hoe telo degré fotsiny mari-panantany na 2 degré de efa miova ny zavatra maro eto ambonin'ny tany atsipirian-javatra tahaka zany tsy tonga ho azy rehefa malala kanefa de zao raha tsy mino ny olona raha tsy mino n'Andriamanitra ny de veriny hoe tonga ho azy zany rehetra zany ary tsy zany ihany tsy ny hoe tsy hitan'ny olona eto amin'ny zavaboary eto Andriamanitra rehefa tsy eo amin'ny tompo izy everiny fa nany zavatra mitrango amin'ny fiainana ary de everiny fa mandeo azy ny fahafantarana ny tsara de zao tsy tonga ho azy eo anatin'ny olona koa ahoana ny natonga ny olona hafantatra ny tsara rehefa koa malala hoy Jesosy manao hoe ny antony natongavako amin'izao tontolo zao de mba hahiratra ny tsy mahiratra zany hoe raha mbola tsy tonga Jesosy de zao tsy afaka nandray ny fanahy masina isika
raha tsy tonga jesosy dia mbola tao anatin'ny fahotantsika ihany isika dia tsy hitantsika ny asa mahagaga an'andriamanitra. Mahiratra ny masontsika rehefa nandray an' jesosy tsika dia fantatritsika fa kaizao zavatra rehetra ho andriamanitra nanao azy, ary ny adala ihany ny manao anakapo hoe tsy nisy andriamanitra fa nisy ho azy zao rehetra zao. Reny ilay jambo, ny toetra ho jambo sanatria. Ny avako malala rehefa tonga jesosy dia nampitoerina ty anatintsika ny fanahiny dia nahiratra isika dia fantatsika ny tsara, fantatsika ny tokony atao. Ny hoe azadinao afaka malala fa tsy ny olona rehetra kory no manana herim-panahy anao ny tsara, tsy ny olona rehetra no manana herim-panahy anao ny tsara. Misy ny olona mahafantatra koa hoe ity ny tsara amin'ny lafiny maha-olombelona, amin'ny lafiny ataontsika hoe lalàna ny natiora angaha, mety misy olona mieritreritra an'izany mahafantatra ny tsara. Fa izao tsy manana herim-panahy anao ny tsara izy. Ianao aza mieritreritra fa hoe na isika iza mieritreritra manao hoe ny olona mpangalatra dia tsy mahafantatra fa ratsy ny mangalatra, fa ataony ihany ny alatra. Aza mieritreritra manao hoe ny olona mpandainga dia tsy mahafantatra fa ratsy ny mpandainga, fa ataony ihany ny mandainga. Aza mieritreritra manao hoe ny olona izay ataontsika hoe miaina ao anatina zavatra vonon'olona dia tsy mahafantatra fa ratsy ny mamono olona, fa ataony ihany. Paoly ao amin'ny Romanina 7 dia manazava manao hoe fantatro ny tsara dia fantatro koa ny ratsy. Fa izao tsy ilay tsara no ataoko fa ilay ratsy. Fantaro tsara ilay tsara fa tsy ilay tsara izay tiako atao no ataoko, fa ilay ratsy izay tsy tiako. Ilay ratsy efa tsy tiako fa mbola ataoko ihany ilay ratsy. Ilay tsara tiako fa mbola tsy vitako manao ilay tsara fa ilay ratsy ihany ataoko. Tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako. Romanina 7. Fa rehefa tonga kosa Jesosy, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 7:20 manao hoe misaotra ny Kristy Jesosy Tompo aho. Zany hoe rehefa nandray an' Jesosy Tompo aho dia lasa nanana herim-panahy, nafantatra ny tsara ary nanana herim-panahy nanao ny tsara, ny nahiratra za. Rehefa nandray an' Jesosy aho dia lasa fantatro ny zavatra tsara, ka tsy mipitrapitra eo anatrehan'ilay hoe fanaovana ny tsara fotsiny fa lasa fantatro ny tsara dia nanana herim-panahy no ny herin'ny fanahy masina taty anatiko dia lasa fantatro ilay tsara dia lasa manana herim-panahy manao ny tsara. Fa raha ohatra ka mbola jamba raha tsy nandray an' Jesosy dia fantatro ilay tsara fa tsy vitako ny manao an'ilay tsara, ilay ratsy ihany nataoko. Fantatro fa ratsy fa mbola ataoko ihany ilay ratsy. Be dia be ny olona afaka malala na manao voady hoe satsy anao tsony zaty anao oka sahijanona iova, fa zao menjera ihany izy. Menjera ihany izy manao ilay ratsy satria nahoana? Satria tsy miaraka amin'ny Jesosy ohatra, satria tsy manana herim-panahy anao ilay tsara, satria mbola nijanona tao anatin'ilay fahajambana, satria tsy niaraka tamin'i Jesosy. Ny fiovana fanaovana ny tsara dia tsy vitan'ny fanefena toe-tsaina fotsiny ihany. Ary io ny avako malala no nahavoana ataontsika hoe teoria marxiste. Ny teoria marxiste izay anankiray amin'ny ataontsika hoe teoria marxiste nomba ny fanabeazana dia izao ny hevitra ny teoria marxiste fa ny fanabeazana no antoky ny fahatsaran'ny olona. Zany hoe hoy izy manao hoe ny tena toetran'ny olona dia miankina amin'ny manodidina azy. Ny toetran'ny olona dia miankina amin'ny tontolo ibeazany, ka ratsy izy fa rehefa hatsarainao ny tontolo manodidina azy dia metsara izy. Raha ohatra ka amboarinao ny tontolo na ny environnement ibeazany dia metsara izy. Noho izany dia izao raha tianao ny hatsara ny olona, ny teoria marxiste dia izao amboarina ny tontolo manodidina azy ary ny zavatra manodidina azy ataovy manefy ny toe-tsay. Dia ny ainana tao anatin'ny firenena marxiste maro zany teorian'ny Karl Marx zany. Marina ateoria nefany dia tsapany rehetra fa tsy marina tanteraka, marina tamin'ny ampahany any. Ay ny lalan'ny filazantsaorana akaiky indrindra. Zany hoe kay maniova ny olona ho tsara dia tsy ny hoe ny lafim-panabeazana ihany, tsara amin'ny lafiny moralina izy fa tsy tsara io mason'Andriamanitra. Aikay ao amin'ny Kristy ihany ny misy fahatsarana. Fa na inona rehefa nijerena ny teoria marxiste dia izao
na dia no atsaraina ataky ninona azy ny manodidina an'le olona dia tsy nety afa-po izy fa izao ao anatiny any lay faharatsiana dia endriky ivelany any le fahatsarana. Tsy hoe tsy ilaina akory ny fanovana ny manodidina ho tsara, tsy hoe tsy ilaina akory ny ataontsika hoe ny fanabeazana ny fanamboarana ny tontolo mpanabeazana manodidina ny environnement hibeazan'ny olona zany azo natao tsara na tsara an'izay fa izao tsy ampy izay, tsy ampy izay fa zao ny fandraisana ny Kristy ny tena manomboka ny fahatsaram-piainana, zany hoe manomboka eo amin'ny fanapahan-kevitry ny olona io va ho tsara amin'ny fandraisana an' Jesosy. Zay ny tena zava-dehibe. Ary be zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe fantatro ange le tsara fa tsy vitako manao le tsara, fantatro fa ratsy fa ataoko ihany le ratsy. Fa rehefa niona tamin'ny Kristy kosa dia fantatro le tsara ka manana herim-panahy ny tsara, ary raha sanatria raha nanao ny ratsy dia mahay mibebaka, miezaka mahay manova ny fiainako ary miezaka manatsara ny fiainako. Rehavako malala zay le endriky ny hoe jamba ny nahiratra. Ay le jamba nahiratra dia zao rehefa nandray an' Jesosy ka nampitoerina ty anatintsika ty anatiky ny fanahiny dia zao fantatro ny fisian'Andriamanitra, fantatro ny dikany zavatra rehetra eo amin'ny fiainako. Ary tsy vitan'izany lasa manana herim-panahy mahafantatra ny tsara ary manana finiavana sy herim-panahy hanao ny tsara mahiratra. Ny apôstôly Paoly raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Paoly tsy nilasa hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga anjely izy, tsy zay. Tsy ho tonga anjely mihitsy ny olona, tsy zay ny planin'Andriamanitra tamin'ny fampirantsika an'i Jesosy fa tonga olom-baovao. Inona ilay olom-baovao? Manana fijery vaovao. Inona ny fijery vaovao? Fijery vaovao zay baikion'ny fanan'Andriamanitra sy baikion'ny tenin'Andriamanitra. Lasa ilay zavatra taloha. Inona ilay taloha? Ilay fahajambana ara-panahy. La inona? Ilay fiheverana fa tsisy Andriamanitra, ilay fiheverana fa mandeha ho azy ny fiainana, ilay fiheverana fa ny ota no mibaiko, ny filana no mibaiko, tsy ny fitiavana ny sonona, tsy ny fitiavana no mitondra ny fiainana, ny fitiavan-tena. Hoy Jesosy, ny fitsarana natongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra. Iza ny mahiratra? Ankehitriny enao nandray an' Jesosy Tompo mpamonjy, ny kristianina, ny fiangonana zay ny hoe lay tsy nahiratra fa efa lasa nahiratra no ny amin'i Jesosy. Aza manaiky ho jamba ary avako malala, vaoka ianao atsiaro fa mahiratra ianao, mahiratra no ny amin'ny Tompo. Ary zay mahatonga ny hoe enao ny fahazavan'izao tontolo zao, enao ny fahazavan'izao tontolo zao satria enao ny mahiratra, enao no mahiratra dia enao ny mpitantana, enao ny modely satria enao ny mahiratra, enao ny mahita ny lalakizorana. Tsy tokony isy kristianina rehavako malala ho very lalana ety ampivahinina, very ety amin'izao tontolo zao. Tsy tokony isy kristianina ka hoe mieritreritra manao hoe tsy mahafantatra ny dikany fiainana, tsy mahafantatra hoe inona moa zany ny tena dikan'ity fiainako ity. Tsy tokony isy kristianina rehavako malala tsy hahafantatra ny dikany fanomezam-pahasoavana nomena azy. Tsy tokony isy kristianina tsy hahafantatra ny dikany fiainan'ny hafa eo aminy, satria zany rehetra no entiny antsony hoe fahiratana ao amin'ny Kristy. Tsy fantatrao mihitsy na dia ny lanjan'ny namanao azy, ny lanjan'ny fitiavana namana, ny lanjan'ny zava-boarin'Andriamanitra, lanjan'ny fahatsarana ny zavatra nomen'Andriamanitra, fa raha mbola tsy ao amin'ny Tompo anao dia fiferotanaina vao maray. Tsy fantatrao akory mahavaovao isan'andro ny famondram-pon'Andriamanitra, tsy fantatry ny tsy mino raha satria mijamba izy. Jamba izy dia tsy hitany ny fitiavan'Andriamanitra, tsy hitany na dia ny hoe ny fahavelomana isan'andro, tsy hitany hatsarany zany ohatrany hoe fianakaviana, tsy hitany hatsarany zany ohatrany hoe namana, tsy hitany hatsarany zany ohatrany hoe tanindrazana, tsy hitany hatsarany zany ohatrany hoe mpiarapely, tsy hitany hatsarany zany ohatrany hoe fihavanana, tsy hitany mahazava-dehibe ny zava-boarin'Andriamanitra satria jamba izy. Fa rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanan'Andriamanitra dia lasa misy dikany amin'ny daholo ny zavatra rehetra ary fantany ny dikany fiainany. Aikay rehefa ao amin'ny Tompo zay vao tena fantatro ny tenako, rehefa ao amin'ny Tompo dia fantatroko ny hafa. Rehefa malala ianao lay jamba mahiratra ara-panahy no ny amin'ny Kristy. Fa rehefa malala iza kosa no mahiratra ka lasa jamba ary mba ho tonga jamba mahiratra. Dia nametra-panontaniana tamin'ny Fariseo zany mba hiteny manao hoe nahinao an'izay teny zay dia olo Fariseo tena zako zay ve zany lay
zay ve zany lay jambana hiratra de hoy Jesosy raha jamby anareo de ho tsy nanakeloka fa ianareo mihitsy lay miteny hoe mahiratra. Zany io izy zany reo mihevitra ny teny no mahiratra kanefa ho jamba de tsy hafa fa ny fariseo. Inona afaka mahatonga inona izany mety ho fariseo amin'izao andro antsika izao? Ny fariseo de tsy hafa fa zay tsy mila ny Jesosy tao amin'ny fiainana. Ny fariseo de nihevitra ny hoe Jesosy tsy ilaina amin'ny fiainana. Jesosy tsy zanak'Andriamanitra zay ny fariseo e. Fariseo de nieritreritra fa efa feno ary rehefa feno ndray malala de tsy mety mandray tsony. Rehefa feno zavatra ny tananao de tsy afaka mandray na inona tsony ianao. Rehefa feno zavatra ny fonao de tsisy toeran'Andriamanitra intsony. Rehefa feno zavatra ny sainao de tsisy toerany tenin'Andriamanitra intsony. Azay ny fariseo. Ny tanany efa feno zavatra be dehibe, feno fomba isan-karazany ka tsy afaka nandray tsony izy any Kristy. Ny sainy efa feno lalàna isan-karazany zay mangetsa any ka tsy afaka nandray tsony izy ny tenin'Andriamanitra nambarany Jesosy. Ny fony efa feno fitiavan-teny any ka tsy afaka nandray tsony izy ny fitiavanamana nambarany Jesosy. De hoy Jesosy manao hoe nareo ilay mahiratra ho tonga jamba. Zany hoe inona antika zany rehefa malala? Ho very maridalana izy satria nahoana? Satria tonga Jesosy. Raha tsy tonga Jesosy de izy no tompon-daka. Izy no tompon-daka hoe zao no antsona hoe fiainana, zao no antsona hoe lalàna, zao no antsona hoe mety, zao no antsona hoe tsy mety. Fa rehefa tonga Jesosy nesorona taminy za. Izy mieritreritra manao hoe ny antsona hoe fiainana de fanarahana ny lalàna sy fomba ohatrany zao. Fa rehefa tonga Jesosy de nesorona taminy zany Jesosy zany no izy Jesosy fa ity. Izy nampianatra manao hoe izy ny fariseo zany sy mpanadrana de nampianatra hoe maso soloany maso, nify soloany nify. Zay ny nampianarina satria izy nihevitra ny tena no mahiratra. De zay ny veritretany hoe fahiratana maso soloany maso, nify soloany nify, aina soloany aina. Fa rehefa tonga Jesosy, hoy Jesosy manao hoe tsy maso soloany maso, tsy nify soloany nify. Fa zao raha ohatra ka makahalanao, raha ohatra ka manam-pahavalo aloha de mivavao an'ny fahavalonao, tiava ny fahavalonao, tiava zay mivavao an'izay manentika anareo. Ary dia io fa very maridalana ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Lasa jamby izy, lasa tsy fantantsony na ny tenany ary, lasa tsy fantantsony hoe inona ny tokony atao satria tsy nandray an' Jesosy izy. Ny olona rehetra mena varatra no ny an'ny tompo satria tarihan'ny tompo amin'izay. Izy kosa tsy afaky ny ena varatra ohatra satria nahoana? Satria no ny ampony, satria tsy niaraka tamin'ny tompo izy, na izy hijanona na izy tsy na ifanohitra amin'izay lalan'izay de zay le hoe nahiratra nefa lasa jamba. Afaka malala betsaka eo anatin'ny fiarahamonina ny olona mieritreritra hoe manam-pahalalana, ny olona mieritreritra hoe manam-pahendrena, ny olona mieritreritra hoe feno aikay tsy manana na inona izy. Mihevitra ny tenany izy hoe manana ny zavatra rehetra kay tsy manana inona. Mihevitra ny tenany izy hoe manana ny voninahitra rehetra ahenatra sy fahambaraka ny miandry azy. Betsaka anaty fiarahamonina mieritreritra fa hoe manana an'izao rehetra zao kay hoy ny filazan'ny tompo azy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy zay vakiko aminao, Apokalipsy 3, ireo zay jamba, ireo zay mahiratra kanefa tsy afa-tsy akory fa jamba izy ankehitriny. Hoy Jesosy manao hoe fitsaranana nahatongavako ka mba hahatonga ny mahiratra kosa ho jamba. De tsy zany rehefa malala le olona mihevitra ny tenany hoe mahiratra fa lasa jamba de tahaka ny fiangonana tany Laodikia. Hoy ny tompo manao hoe tsy fantatrao mantsy fa ianao lay miteny hoe manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory, ka tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy manitra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zany hoe ny fiangonana tao Laodikia mantsy de nisy toeram-pitsaboana
maso tao lodiky nisy vato zay nokikisana karazana fanafody maso tao lodiky de nihevitra mihitsy ny olona tao lodiky fa betsaka ny olona sitrana tamin'alala fitsaboana tao de io le hoe tsy fant de nihevitra mihitsy izy fa mahiratra nihevitra fa manatsaina de io ny tompo manao hoe tsy fantatrao fa ianao lay mahantra ianao lay ory ianao lay jamba miavako malala izy zany betsaka eto anatin'ny fiarahamoniny zany ary mampalahelo izy reny afaka malala tsy fahatezerana raha mahita olona tsy mino ianao raha mahita olona tsy mahatoky an'Andriamanitra ianao fa mahatoky ny arerany mahatoky ny fahaizany mahatoky ny fahendreny mahatoky ny tenany de tsy fahatezerana ny mendrika ireny afaka malala fa fitserana. Raha mahita olona ianao milona ao anatin'ny fahotana raha mahita olona ianao milona ao anatin'ny tsy finoana de tsy fahatezerana le afaka malala fa fitserana. Tokony hanana fangorahana reny olona reny tsika rehefa malala ka hitaona azy ao amin'ny tompo andoalika hivavaka ho azy reny ao amin'ny tompo ho tia azy reny hivavaka. Andriamanitra tsy tia hota fa Andriamanitra tia ny mpanota. Zany rehefa malala Jesosy Kristy tompo ihany no mampahiratra ny masontsika ary rehefa manabe rehefa malala manabe fiarahamonitsika mitaizany ankonantsika itsika rehefa malala de izao eto ao amin'ny Jesosy izy aloha ao amin'ny Jesosy ihany. Zava-dehibe ny fanabeazana maro isan-karazany tsy hoe tsy ilaina ny siansa tsy ilaina ny filozofia tsy ilaina ny fomba maro isan-karazana de zay tena ilaina zany ndre afaka mameno maolona Jesosy koa mba nianatra ny sanika fa izao ny zava-dehibe indrindra ka mampahiratra ny olona de ny asan'ny fanamasina amin'ny lalan'ny finoanan'i Jesosy. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fanabeazana zay fa izao ampandraisaon'i Jesosy izy rehefa vavaka sika tompo misaotra anao zahay fa tonga teto amin'izao tontolo zao ianao nampahiratra ny masom-pananay ka fantatray fa tsara ianao Andriamanitra fantatray fa ianao ilay mampahiratra ny masom-pananay ka ahitanay ny fihetahana sy ny fifaliana ahitanay ny asanao mahagaga eo amin'izao tontolo zao nampahiratra ny masonay ianao ka hitanay koa ny fahotanay ny tsy fahamendrehanay hitanay ny fahazaran-dratsinay de manana herim-panazay ibebaka iavao iatsara isan'andro de mitoera aminay tompo fangio zahay mba hahiratra vavaka kosa eo an'ireo mpiarabelona aminay mety olo-patatray mbola mety eo anatin'ny fisalasalanana ny tsy fahatokinanao de mivavaka izay tompo ataovy miona aminao izy ireny no ny herin'ny fanahinao masina misaotra Jesosy.